manoloana ny fitakina zay ataony zahay paramètre zany amin'izao fotoana izao zay Tarin'Andriamatoa président Ralibera mahakasiky ny zo syndikaly zay voalaza ny efa omenombeno moa zany dia indreto izahay atao hoe zoky ary kamba feno ao anatin'ny syndicat ihany koa. Manoloana an'io toe-javatra io dia misy ny karazana négociation zay efa natao niaraka tamin'ny ministèren'ny fahasalamana zay Tarin'Andriamatoa ministra tao anatin'ny herinandro maromaro zahay nisy indroa taona marina etoana fa nandà ny tsy hanohy an'io négociation io ny président ny syndicat tao anatin'izany indroa taona zany. Amin'izao fotoana izao dia misy ny fampiantsoan'ny présidence hiarahana mikaroka vahaolana mahakasiky ny fitakiana ny zon'ny paramètre zay voalaza dia nanomboka moaly ny présidence dia niantso ny président ny syndicat mandraky ny androany ny maraina teo tamin'ny alalanay dia niantso ny présidence mba hidirana ao anaty négociation zany indrindra au niveau ny présidence. Niantso ny président tena ary raha niantso ny président tena koa dia nandà ny tenany tsy hiditra ao anaty négociation intsony. Ny antony araka ny filazany dia milaza izy fa ratsy ny zavatra tiany atongavana no aseon'ny présidence dia tsy emotra amin'ny fitokonana hazavatokoa izay ataon'izy. Ny mahavaka ny saina dia ity ny fahazahoana ny zo ho an'ny paramètre ve ny tanjona sa ny fitokonana zay atao no tiana atongavana. Koa eto zahay dia miantso ny président hiditra ao anatin'ny négociation izay efa nitohizanay ka miangavy an-tanandroa izahay mba tsy ampidirina any anatin'ny olana mangitsikitsoka ny corps paramètre satria tsy tompontsoanay izany. Koa amin'izao fotoana izao izahay dia mampandre ny namana rehetra any amin'ny faritra indrindra eto Madagasikara moa zany dia mba hijery tsara ny contexte zay misy eto amin'ny firenena. Tsy ho lazaina amin'izany ny fisian'ny Covid zay mbola eto amintsika ary ihany koa ny atao hoe toe-draharaha zay anisan'ny manahirana amin'izao fotoana izao ka tsy hiditra ao anatin'ny velam-pandrika. Noho izany dia mbola miantso izahay reto atao hoe sodrabe angambany ato anatin'ny corps paramédical miantso izahay ny verenana ao anatin'izany négociation zany raha ohatra ka tena tompontso marina ambonin'ny zavatra rehetra ny zo zay takina ho an'ny paramètre.